Taranja basketball mitoy ny lalao ny school tournament zay karakarainy ny fédération malagasy ny taranja basketball hoentiny namana zakinao amintsika amin'ity ariva ity ny famidinana izay lalao izay. Taorin'ny fifanitsanana ho an'ny zone 9 nataony sabotsy 20 Mey lasa teo dia totosateny amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina Omaly sabotsy indray ny fifanitsanana ho an'ny zone 2 amin'ilay fifananana basket lalaovin'olona telo karakarain'ny fédération malagasy n'ity taranja basket ity ho an'ireo mpianatra eny anivon'ny sekoly nampitondraina ny anarana school tournament 3-3 sekoly 40 moa no nahatonga solotena tamin'ity fifanitsanana ho an'ny zone 2 ity izay misampana ho amin'ny sokajy efatra ratsaivina dia ny U15 zazalahy, U15 zazavavy, U18 zazalahy ary ny 18 zazavavy. Tahaka ny teo amin'ny fifanitsanana ho an'ny zone 9 dia nilaza ny fahafapony amin'ny fahavitrian'ny ankizy mpianatra amin'ity basket FIBA 3-3 ity sy ny avy teknika hananan'izy ireo ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny FMBB. Nataony éliminatoiran'le zone jeu établissement teo amin'ny 20 taona nandray anjara raha tamin'le catégorie efatra ihany zokatsakany sandamany misy ny avy teknika voatazona ny datin'ny lalao famaranana izany hoe ireo qualifié tao anatin'ny zone 1 sy 2 dia iona ao amin'ny Saint-Michel ny 19 ny volana jiona taona 20 efa andro faharoa ao anatin'le school tournament ny fahitanareo ao anatin'le commission afakafizan'ny ekizy mpianatra n'le fifananana tena tian'ny ekizy le 3-3 ezaka vapian'ny fédération zany fa ampitokona mba ahafahan'izy mivelatra kokoa ho any amin'ny atao hoe perikerika Antananarivo indrindra natao hoe any amin'ny région mihitsy ary mba ahafahana manana zavatra au niveau national ijerena indray koa hoe ny ireo filofidombo miala mety hoe anatevina natao hoe basket asan'le ireto avy ary ireo ekipa atao amin'ny zone 2 tafita hiatrika ny dinga famaranana atao amin'ny kolejy Saint-Michel Parbe ny 12 jiona ho avy zao. Ho an'ny U15 zazavavy ahitana ny SFX 1 Antanimena, Rossignol Ambohimanarina, SFX 2 Antanimena, Pépite d'Or Ambohimanarina. Ho an'ny U18 zazavavy, Rossignol Ambohimanarina, SFX 1 Antanimena, Lycée Andoharanofotsy, ny SFX 2 Antanimena. Ho an'ny sokajy U15 zazalahy, CEG Antanimbarinandrina, SFX 2 Antanimena, SFX 1 Antanimena, SK 1 Antanimena, ny SK 2 Antanimena, Chaperon Rouge Tsimbazaza. Ho an'ny U18 zazalahy dia eo ny Saint-Antoine 2 Ankadifotsy, ny SFX 1 Antanimena, SK Antanimena, LTP Mahamasina, SFX 2 Antanimena ary ny Saint-Antoine 1 Ankadifotsy.